Lafomba vahoafa tanteraka kosa indray no tanterahana ny maraina teo teny anivon'ny fondrom-pibaikona ny hery teny ampandrosoana ny hetsika iray makasika indrindra ny fanampena ny sehatry ny famonjena vona eto Madagasikara vondrom-pibaikoka ny hery fampandrosoana na ny commandement des forces de développement no nandray izany tamin'ny fomba ofisialy olo manakaja maro olo mpanjakana maro no tazana nanotrona izany fanolorana izany. Namatsy vola fitaovana samihafa mitetina $10,000 sy $400 na $1,000,000 sy $7,700 tapitrisa. Entina miantrika ny vonjovona rehefa misy loza ara-boajanahary ny banky iraisam-pirenena ao anaty fandarana asa pupirva ny cellule de prévention et gestion des urgences na ny CPGU. Ireo fitaovana ireo dia omena ireo rafitra mpamonjovona anivon'ny tafika any amin'ny faritra tena marefo ka ny tanterana ny maraina teo teny amin'ny fobetoeran'ny vondrom-pibaikona ny hery mpampandrosoana na ny COFOD Andranoambo ny fanolorana ireo fitaovana ireo. Voalohany Jenny miaramila any Sambava, no lafo faharoa Jenny miaramila any Fenarivest, ary fanampin'ireo fampitaovana efa misy teo amin'ny olafo voalohany vondrovona any Manakara, Sampere-Pompier eo amin'ny tanàna ny Mahajanga. Ny ministry ny fiarovam-pirenena dia nananotranitra fa tsy andraikitry ny tafika irery ny fiarovana. Efa nanomboka tamin'ny Zoma ny dinikasa mikasika ny rindra safatsy roa eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana ary mbola amperiny zany dinikasa izany ireo manana andraikitra mandray anjara amin'izany dinikasa izany ko dia itsika olo-pirenena malagasy manana eritreritra hoentina manatsara an'izany sehatry ny fandriam-pahalemana izany dia tokony hitondra ny anjara birikiny amin'ireo eo anivon'izany manatanteraka an'izany dinikasa izany. Nanambara ny filoham-pirenena fa i Madagasikara dia ao anatin'ireo tany 20 marefo amin'ny fiaran'ny loza voajanahary ary ao anatin'ny firenena 4 tena marefo aty amin'ny faritra Afrika amin'ny fiaran'ny rivo-doza. Malona izay indrindra dia nisy ny antony nataony amin'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay. Tandremo ny doro tanety fa manemba izy io. Tandremo ny fanimbana ny ala sy ny fitrandrana tsy ara-jariny, tsy ara-dalàna ny ala, manemba ny tontolo manodidina izy io. Tandremo ny fitrandrana tsy ara-dalàna, reo arena ambanin'ny tany, any amin'ny faritra izay voarara, manemba tontolo iainan'izy io. Tandremo ihany koa ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fanamboarana trano na ny fonenany amin'ny toerana tsy azo anaovana an'izany. Eto manodidina antsika eto sy eto an-drenivohitra dia ahitana zavatra zany. Miteraka fitombon'ny fiatrehantsika le loza zany zavatra izany. Nanotrona ity lanonana androany ity ihany koa ny Praiministra mahafaly solon'andrasana Olivier sy ny mpikambana sasatsasany ao amin'ny gouvernemanta.